Fahafahana vonjy maika nosoratany izay toerana antenaina Arabearnala. Ireto avy no namelona ny tantara. Tendry sy Aritoky ary no Fiandrianjaka. Niaraka tamin'ny Rianaramasoandro, Satry Aina ary Lalaina Randrianjafy. Mikirakira ny lafin'ny teknika sy nana tontosa no Fiandrianjaka. Fahafahana vonjy maika nosoratany izay toerana antenaina Arabearnala. Orenesinareo anio ny fitambaran'ny herinandro. Polisy aza mihetsika ary ataovy ambony ny tanana apetrao moramora amin'ny tany miantsy ny tananao iny e. Andraso ary Angala andraso fa apetrako ty. ary tandremo mifetsika hafahafa fa tsy misomonga. Endry tompoko, aza manafa olonareo fa tsy hanohatra akory ahy. Tandremo mifetsika ho ah. Aza tifirina re tompoko. Apetrao eo amin'ny tany eo daholo izay fitaovam-piadinany amin'ny lany. Tsy misy ninninina ne aty e. Ary ambany e. Okare tompoko. Eo amin'izay inspekteur Arova, Petao rojo vy ny tanany. Aty ianao aty. Atoloro ny tanana. Ary tandremo mifetsika mahery a. Ka tsy hanohatra re za tompoko. Ely zany fa nimpirotsika amin'ny fanazava. Allô, mba andefasana ambulance maika be aty zao dia zao. Tena very raha be ty olona ty no nitsatokantsina azo azy. Fa inganareo e. Nefa efa tsy mitembo tsony eny ny fony. Tena maty ty e. Ny inspekteur Mahery avy eo amin'ny sampana miadidiny raha herisetra sy ny von'olona ary ny foana zava-matomelona. Ary ny inspekteur Rova miara-miasa amiko amin'ity raha ty no manoloana anao ry tovolahy. Fantatra ela tsara ve ty zavatra nataony laty. Fantatra ela ny sazy miandry alina amin'izao heloka vitany lazao. Azo heverina tokoa mantsy fa tsy mifanalavitra amin'izay sazy farany enjana indrindra no mety hiatra amin'lahy amin'ity raharaha von'olona ity. Fa iny ty tsy mampiteny any laty e. Fantatro zany tompoko. Somary tsy dia be resaka ny vahintsika inspekteur Arova. Eno a inspekteur. Angamba efa fantany zany zavatra ambaranao azy zany ka. Raha tsy zany ve izy anana fahasahina amin'izao heloka vitan'izao? Tena efa tapa-kevitra tokoa ny tovolahy ka. Efa tapa-kevitra nikara zany laty zao. Aiza moa le dossier anteo inspekteur? Ty inspekteur a. Mamitiana moa zany ny fiantsoana nga. Eny tompoko. Ka efa vonina hikara zany laty matosa androso tamin'ny famonoana feno bino otrany ty. Tsy tia latsony nga zao fiainana zao e. Tsy tia lany miaina. Tsy tia lany mifanerasera amin'izao tontolo manodidina rehetra zao. Fa ahoana tsy ho tiako inspekteur? Ka inona ary nanesika ny lanao an'ity adalany ty? Sasatry miaina angamba ny azo ilazana azy. Tena mitsotra amin'ny lahy fa tsy moramora ny sazy miandry alina amin'izy ity fa dia lazaiko amin'ny lahy tokoa moa zany a. Maty le tovavy. Nanaparan'ny abibin-dratsiny ty. Sady amin'izay tratram-bodiombo mihitsy ianao na hoe en flagrant délit. Ary von'olona ninana atao tokoa satria na ny antsy nampiasainy tamin'izany aza mbola tratra teny an-tanany tamin'ny fotoana nahatongavantsika teny. Tena manana fahasahina tokoa ianao ka. Ary marina mihitsy ny an'ny inspekteur hoe efa vonina higadra mihitsy. Zany dia tsy nabanty zany e. Sa ahoana litira mamitiana? Fa hono inona aloha ny tena nanesika lamono an'ity vatany laty e. Afaka mba tantarainy laminay ve ny antony? Sa efa tsy tia latsony izy? Aleo aloha inspekteur hiandry ny mpisolo vavavo amaly ny fanontanianareo. Lety e. Fa ela vely ty mbola mieritreritra fa madio ao anatin'izao raharaha zao ihany a. Tratram-boty omby angely ty ela tamin'izany ho ahy e. Ary amam-polony maro ny vavolombelana anaty maso teo. Anisan'izany zahay polisy. Fantatro zany tompoko. Tsy misy vendrana eto kory. Ary aza mandany ny fotoananay eto akory ianao. Mbola betsaka ny raharaha sahanay ka valio tsotra fotsiny ny fanontaniana petraka aminao. Azafady inspekteur. Mahafantatra ny zo koa tompoko. Marina zany e. Zony lahy tokoa zany. Saingy tsy hanafaka ny lahy amin'izao von'olona izao akory na dia mpisolo vava-mahay indrindra aza. Ny fekekeloka ihany ny hanamora ny sazy miatra aminao amin'izao heloka vitanao zao. Tsy manakambara aminareo ahy e. Lety e. Efa betsaka amin'ny mampiasa an'izao fomba fiatan'ny lazao. Efa nandalo teto anatrehanay saingy ny lalàna dia lalàna foana ary ny marina dia marina ihany. Mbola sany anadio tena ihany ve lahy? Fantatro fa manao izay fomba anerena ilazan'izay zavatra andrasanareo amiko nareo inspekteur. Asanareo zany saingy
mbola veriko ihany fa mahafantatra ny zoko a. Inspecteur Arova. Ahoana izay inspecteur? Fa ahoana marina moa zany momba ny avokan'izy ity Vao tonga dia amin'ny commissariat izy dia nilaza fa iantson'izany olona raha izay efa hisolo vava azy zany. Misy fotoana ihany koa nefa nilasantsika an'izany fa amin'ny firy izy nanao an'izay appel izay inspecteur? Tamin'ny miala tsiny fa somary taratara kely aho inspecteur. Maître Toky. Manao any ianao maître? salama maître. Za no mireprésente an'ilay olona nentinareo aty. Ty ny taratasy. Na iza ny clientko. Ianao zany no Manahoana ianao Toky a? Salama le sy mamitiana. Somary mbola nisy fitohanana kely koa ty an-dalana dia izay no nahataraiky ahy. Nefa na izany azy ohatran'ny mba tonga ara-potoana ihany aka. Sa tsy izany inspecteur? Tsy mbola nanomboka akory nareo a? marina zany maître. Efa nanazava moa izy ka niandry ny fahatongavanao zay. Efa fantatra laha tsara angamba ny zavatra nambara teo a. Tsy maintsy tazominy aty izany aloha lahy ry mamitiana. Eny lesy saingy mbola voafetra ihany ny fotoana teo. Tsy afaka nanazava resaka firy tamin'lahy koa moa zako. Marina izany. Ka efa afaka miresaka malalaka amin'izay ve zany tsika roa lahy aloha Na mampisolo vavalahy amin'ity raharaha ty na mampiara-mianatra antsika sy lahy dia tsy mety mino fahamarinana ty raharaha ty lesy ry mamitiana. Zay ngeo ahy. Zay ny tokony hanazavako azy amin'lahy mba tsy hampirorony eritreritry lahy amin'izy tiako. Fa inona lesy ny tena zavany seho a? Fa voafandrika ve lahy? Iza ny olona iailona amin'izy ty? Sady tsy voafandrika no tsy mahay anizaniza koa letsy. Fa ahoana fotsiny? Efa nambaran'ny inspecteur teo ariko. Eny latsara ary taty an-tanako ny tratra ny ansy ary tsy nahetsika teo amin'ny toerana io tokoa. Ka izay misy nge ny tena mampanahy sarotro an'ity raharaha ty Efa niezaka nanamboatra izay tokony ho valitenin'ny lahy ihany ateo nefa to ialahy mihitsy no nanizingizina fandehan-javatra ho amin'izay voaray antsoratra tiako tsy hitako mihitsy izay ambara. Fantatro izay noteneniko letsy. Za nefa tsy te ino hoe ialahy izay fantatro toetra tsara satria zaza niara lalao sika efa hatramin'ny fahakely. Namono angidina sy lalitra raha tsy vitan'ny lako hoe ahoana ankehitriny dia namono olona ialahy. Amin'izay indray dia hoe soary vadiny lahy ihany. Toky a, zao lesy ny zava-misy a. Tsy mino aho lesy. Aza ataon'ny lahy ibahana amin'ny asan'ny lahy ny fifandraisantsika sy ny finamanantsika. Ny finamanantsika lesy ny taloha ry mamitiana. Taloha tokoa saingy efa zao ary ny zava-misy ko. Fa ahoana inona ny antony? Zay ny sary hita sy nisy. Maty soary ary zanitra teo ampamonoana azy. Mbola tety an-tanako koa ny antso fenon-draha. Fa inona ny antony amin'olona ny soary? Vady langa izy. Fa anganareo tsy mifankahazo sa ny famaly mihitsy? Fa maninona ny mangovotra ny tanany lahy manoratra amin'ity karne fandraisan'ny lahatsoratra ty ry Toky a? Mamitiana. Mba fantatra lahy moa ny teboteboky na ray ny antsony lahy hoe aty amin'ny pôlisy lahy. Impira teny an-dalana nefa saika nantony olona no fahaterako. Dia ialahy ve no aty amin'ny pôlisy? Mitony tsara aloha lesy lahy. Ankehitriny dia landray nanao amiko hoe mitony. Fa inona ny tena zava-nitrangy? Raha ny marina iza ny tena nahavanina n'ity abebiny ty? Dia mbola hitady olona hafa iza indray lesy lahy. Za lesy. Maninona tsara? Sandokantsiny 7 teo amin'ny faritry ny kibony ary ny farany nahazo ny fony. Izay no hita tamin'ny vatony soary. Fa ahoana ny tena marina ry tatamo? Maty ny zokiko ry Toky a. Maty ny zokiko e. Aoka aloha izay. Aoka izay ny ranomasy fa tsy havitana amin'inona akory ty ranomasy ty. Ataona fa izay ny anjarany. Maiza minona ary mahereza. Misaotra ry Toky a. Nefa mavesatra loatra ny alahelo amin'izao fotoana izao. Malahelo anjoko koa e. Jereo fa na ianao ary mbola mangovotra foana hatramin'izao. Maty ngeo any zokiko e. Maty tsy mba nialako nenina akory. Ty aloha ny ranom-boankazo ampitony ny fonao. Sady papay ty. Ty sitoy aloha dia makahina tsara. Mba ataovy nofy re izao zavatra iainako izao e. Ataovy hoe manofy afa tsy marina velively izao. Araka ny efa fantatrao dia voatazony eny amin'ny pôlisy mamitiana amin'izao fotoana izao.
Zany mandray an-tanana azy iny. Ay, namana ianao ka ataovy izay fantatrao fa mety e. Eno a? Misaotra anao aloha toky a. Misaotra betsaka anao amin'ny fanampiana azy e. Tatamo tsy fisaorana ny rasako taminao raha vao niteny an'izany a. Tsy azoko. Fisaorana ve ny setran'izany? Fa nahoana moa? Na dia eo aza mampinamana anareo dia ataoko fa azoko atao ihany mitondra an'izany teny fisaoran'izany aminao. Raha vavinao nge soary e. Raha vavinao maty. Ary fantatrao tsara fa mamitiana ny sisbe voalohany amin'ity raharaha ity. Dia hisaotra ve ianao raha ilaza aminao hoe zany isy olo vava azy ao anatin'ity raharaha ity? Tsy azoko ny tianao hatongavana ary toky a. Asanao amin'ny mampisolo vavanao ny miaro olona ray e. Iny fa na dia efa fantatra sy voaporofo aza fa meloko io olona io. Mamitiana eto ny resaka ka miaro ny eloko avitany mamitiana ihany ve ianao? Ary ianao ry toky, motsy miaro azy ianao amin'izao. Ianao ihany ny voany teny teo fa asany ary tatamo. Asako no miaro azy na ahoana na ahoana. Fa ianao ve tsy mahatoky ny namanao ry toky? Ny fantatro ny namako ry tatamo. Tsy mino mamitiana olona vita hamono any soary aho e. Resy lahatra amin'izany ve ianao? Izany no izy ry toky a. Izay mihitsy ny antony atongavako aty ihany koa amin'izao fotoana izao mantsy e. Fantatro ny fahasarana anao amin'izao fahoriana menjady aminao izao. Nefa ny raharaha eny anivon'ny komisary ahy ihany koa tsy azo avela. Dia ny mahakasika ny mamitiana izany. Taontsahatra tamiko ny fiodon'ny famantaranandro taoriana harenesako fa maty soary. Tatamo a. Ny vahinona marina ny tena zava-nitrangy. Ry zareo tsy hita hoe fa maly sy tsy mifankahazo mihitsy hatramin'izay aloha e. Izay koa ny fahafantarako azy. Eny e, misy ihany ny tsy fifankazahoan-kevitra aloha tsikarotro nisy teo amin'izy roa e. Herinandro talohany io. Saingy toa efa nilamina ihany izany. Raha ny fitadidiako efa ela mamitiana ny antso telefônina tamin'izay. Laza fa efa tsy zaka intsony ny asarotam-piariny soary. Ka tsy haiko hoe ohatr'izany ihany ve le olana nisy sa inona. Ka tamin'izay fotoan'izay koa dia mbola resaka ohatr'izany ihany e. Izay nambaranao izay e. Eno ry toky a. Matetika dia io fahatarana amin'ny asa mamitiana io foana ny fototry ny fifamaliana misy eo amin'izy ireo. Za moa matetika efa tsy te heno an'ilay fifamaliana intsony e. Midy ao amin'ny efitranko ao aho rehefa avy manao stage na avy any am-pianarana dia ao izay sy fy kely. Dia tao aorianan'io? Ka izay nge izao ny fifamaliana faran'izy teo amin'izareo e. Ka efa herinandro ozy ianao ko? Eno a. Fa nga dia tsy nilamina mihitsy izany e. Ry zareo azy efa mifampiresaka tsarako ray andro tao aorianan'izay. Ay, ka ahoana ny hodidina amin'izany izay mety ho antony ozy indri? Za tsy milaza velivelo hoe izay no antony fa izay no tadidiko aloha e. Nisy fifandirana kely teo amin'izy soary. Dia ahoana ary izany? Dia gaga anefa izao hoe maty izao soary e. Ary voalaza ihany koa fa mamitiana no namono azy. Lazaiko amin'ity nefa fa sarotra ny afaka mamitiana amin'ity raharaha ity. Marary be ny lohako ry toky a. Eny e, tsy hamizana anao amin'izany tokoa aloha amin'izao e. Fantatro ny toerana misy anao amin'izao fahoriana iainanao izao. Inona izany izao no tokony ataoko? Mahereza ianao ary mitraka. Evereo tombon-dalana ihany ny azy. Tombon-dalana ahoana e? Von'olona nge ny nafatiny rahavaviko ry toky e. Tsy azonao an-tsaina kely kory ve izany? Maty tsy mba nialana nenina kory izy. Ary hono a? Ay izao fikely. Voalasa nalaindry neny toany izy e. Iny zaza izao ny tena mampalahelo. Ny reny maty ary ny dada kosa ve izany dia higadra sanatrian'izany. Dia mba hanahoana koa no avin'izy iny. Tsy maintsy mandray an-tanana azy ary toky a. Tsy afaka any amiela azy rery a. Marina tokoa aloha izay. Indrindra efa nanango-po be tamiko izy. Vonina ny andray sy hitondra azy ho toy ny zanako a. Eny fa na dia tsy hasolo ny toerany soary velively ary. Mampalahelo tokoa. Tena simba tao anatin'ny fotoana fohy ny fiainan'ilay namako. Simba tamin'ny tsy nampozina akory. Vokatra ny tsy fitandremana ve sa inona ny tena mariny? Fa tsy efa tafaresaka taminy ve ianao ry toky? Eno a. Vo avy any amin'ny komisaria mihitsy nge za tonga aty aminao io e. Ka ahoana nefa hoy izy taminao e? Ka na dia tsy miteny ary izy mazava nge ny zava-misy ry tatamo e. Mazava ihany koa ny zavatra hita amin'ny polisy tamin'ny fotoana nahatongavan'izy ireo tao an-trano. Dia mamitiana miaraka amin'ny antsy efa feno raha ny manoloana ny fatin'ny soary. Dia maty ny vonoiny mamitiana ve izany soary e? Zany ny zava-misy ry tatamo.
te ahita mampitiana ary toky a. fa ngainao mbola sy tafahoana taminy. Ka izy ange tonga de netin'ny polisy de aiza ny iresahako aminy amin'izany ozy ianao ka. fa ngamo tsy ianao ihany ny antsy polisy. Tsy teo aho tamin'ny fotoana nisehony zavaniseho ka. Zany ve ny fifandraisanao amin'ny madame Soir mademoiselle Tatamo. Raha vaviny aho tompoko zandra manarakaraka azy. Fa firy nareo mipreta-po mademoiselle Tatamo. Telo mianadaza ny zanaka ray aman-dreninay saingy tsy eto toerana io anadahanay io amin'izao fotoana izao fa mila ravinahitra any ampitan-dranomasina any. Mbola tsy manambady zany ianao. Tompoko. Efa ela zany ianao ny ara-mipetraka tamin'ity zokinao ty. Efa ela tokoa raha vao maty dada sy neny mbola 5 taona teo angamba tamin'izany dia tsy nisy afa-tsy izay miravavy hatrany ny ara-mipetraka izy hatrany ny karakara. Tao amin'ity trano ity izay nitrangany loso ity zany. Zany hoe trano ray aman-dreninao zany izy ity. Fa imamy na tonga ny ara-mipetraka nanaraka ny Soir vatiny ihany koa tsy zay. Eny tompoko. Oviana ny nahatongavany mamitiana ny ara-mipetraka taminareo tao. Ny fotoana nitondran'ny voaka ny zanany inspektera. Azo lazaina fa voaingana ihany zany. Eny tompoko. Fa efa fanon'izy ireo ve aloha ny famaly ao an-trano mademoiselle Tatamo. Indrindra ianao miara-mipetraka aminy tao. Ataoko fa tsy misy miafina taminao ny fifandraisana nisy teo amin'izy mivady. Tahaka mpivady rehetra ihany izy ireo ka misy fifamaliana sy tsy fifankazahoan-kevitra foana amin'ny fotoana rehetra. Ka matoa mantsy ny seho zao famonoana izao dia ataoko fa nisy antony lehibe tao nanesika an'ity tovolahy ty hamono ambadiny. Na dia teo aza nefa izany tsy neritreritra ho tonga amina famonoana ohatr'izao tokoa izy ity ka. Izay ny lazako taminao inspektera hoe mpivady ve moa izy tsy famaly. Izao nefa ny zava-miseho maty ny ravavinao. Ambarako aminao inspektera fa tena tsy neritreritra n'izao velively ary mbola tsy mino ihany koa aza hatramin'izao. Fa honao mademoiselle Tatamo. Eny tompoko. Taiza moa zany ianao tamin'ny fotoana nitrangany loso io. Nandehanaka any amin'ny hopitaly aho tompoko. Tany amin'ny hopitaly? Eny tompoko. Mpianatra mpiofana hopitsabo-panampy aho mantsy. Tokoa moa. Ka tamin'ny firy ary ianao niala tao an-trano tamin'io andro io Tamin'ny fitora sasany teo angamba iny. Mariny tsara ny valiteninao mademoiselle Tatamo so sanatria ka diso ny voray atsoratra. Eny satria lasa kelikely mamitiana isan'andro dia lasa ihany koa 15 minitra ihany tokoa mantsy dia tonga ny ampiasana fa efatra adiny ihany no anaovako an'iny lalana satria tamin'ny valo latsaka teo any tonga tany ampiasana. Dia izy aby ny zanona tao an-trano tamin'io fotoana io. Izy mianaka ka. Mamitiana sy le zanany. Soary ka. Soary sy fikely. Ary taiza mamitiana tamin'izany. Mamitiana nge amin'ny fitora miala ao an-trano isan'andro izy foana no mivoaka aloha ao araka ny efa nambarako anao teo. Fa mbola hoaiza zany izy tamin'io fotoana io. Nandeha niasa toy ny isan'andro izy ka mbola soary aza no mifomaraina mikarakara ny sakafonay rehetra amin'izany. Zany hoe tamin'izay fotoana izay zany no nahitana ny mamitiana farany talohan'ny trangany loza. Talohan'ny nandehanana izay dia ohatr'izay foana ny fiainanay ao rehefa amin'ny arivo izay vao miona. Maraina n'io andro io tsy nahatsy ny zavatra hafa na fihetsika tsy dia mahazatra tamin'ny mamitiana na tamin'ny soary rahavavinao ve ianao mademoiselle Tatamo. Tsy tompoko. Izay mbola mampametra-panontaniana hatramin'izao hoe fa inona marina ny zavaniseho. Tsy nahen'ny famaliana ve ianao ny maraina. Raha nisy izany mbola tany am-pandriana dia efa taitra. Satria nahoana ka. Raha vao tezitra mantsy soary ka velona ny fifamaliana ao amin'izy ireo rehefa tonga izay andro izay dia tena tsy misy atoriana maraina ao an-trano ary na manodidina aza maheno feon'ny soary mitabataba eo mandra-pahafaky ny atezerany amin'ny mamitiana moa izany saingy tamin'io andro io tena tsy nisy ninina ka. Dia tamin'ny fomba ahoana ary nahafantaranao ny zavaniseho ka iza ny nampandrianao. Ny manodidina ny antso amin'ny telefona nampafantatra fa maty soary. Dia niazakazaka tokoa nandeha notoka akory ny ahaterako nahita ny zavanisy. Rehefa tonga tao an-trano efa feno olona nitangorona teo ny ambony fiaran'ny polisy izay feneraky ny arabe ary dia efa tsy tratrako tsony moa ny mitondran'ny polisy amin'ny mamitiana. Izy tratra teo ambodiomby tokoa mademoiselle Tatamo arak'izay efa nambara taminao tery am-piandohana moa zany.
ohatrany tsy mino a inspekteur hoe dia tena vita mampitiana tokoa ve? Tsy misy tandroka neny ratsy ry mademoiselle Tatamo hoe tsy fantatrareo tokoa fa olon-dozany ny ray tafitrano taminareo tao hatramin'izay saingy efa voatazony ety izy ka tsy misy ahina ntsony ny aminy aloha. Efa voatazony ety? Fa tazoninareo ety mandra-pahofiana moa zany izy? Angamba tsy tokony anatena azy iverina hoditsony ny fianakaviany mademoiselle Tatamo mety tsy afotsitra azy tsony ny pirofo rehetra efa ampelantananay amin'izao fotoana izao. Zany ve Andriamatoa inspekteur? Eny mademoiselle. Fa tena resy lahatra ve nareo polisy fa izy ny namona ny soary ny zavatra angatahako amin'izay angery toko dia hoe mba hafarafaratsy ny mihena ny sazoko amin'izy ity mamitiana von'olona ange ty resaky ty zao dia tsy fantatra elahy ary fantatro le izy zany ary ambarako amin'ny lahy fa gadra mandra-pahafaty mihitsy ny risitra miandry any lahy amin'izy ity fa raha fa kely lahy migadra 5 hatramin'ny 30 taona zany ve le izy tsy mivazivazy amin'ny lahy lesy ry mamitiana mariny ary tsy misangy amin'izy ity koa ny lalàna fa dia lazaiko amin'ny lahy eny mingavy mba anao izay mba azo ny lahy tao lahy amin'izy ity ka izay ny mbola averimberiko amin'ny lahy fa tsy tokony hanafina nininina amiko lahy amin'izao raharaha zao fa inona nefa no afeniko amin'ny lahy misy zavatra tsy mazava amiko lesy ka inona tamin'izay efa nambarako sy ny nazo avaiko tamin'ny lahy ary mbola tsy mazava amin'ny lahy indray efa naverimberiko impiry tamin'ny lahy moa zany ka eny sainginina indray ary ary na elahy ihany koa aza hoy lahy efa niresaka tamin'ny tatamiko inona moa lesy ny mbola tsy mazava ny lahy amin'izany ka eo nge dia misy zavatra tsy mitovy sady eo fizotra ny fitantaranareo fa milaza ny fanohitra tamin'ny nambarako anga izy ka na tatamiko aza ohatrany tsy resy lahatra fa elany namono ny vadiny langy maninona ka zany tsapako tamin'ny firesako taminy zany ka ny pirofo rehetra ngely izy efa mitazona avokoa ny zava-misy rehetra tamin'ny fotoana io ary farany araka ny naverimberiny polisy izay reny lahy hoe tratra mbody omby teo ampamonoana azy dia ty atanako miantso ny tratra inona ary mbola mampiahanareo amin'izany ka ny fahitany mpanao fanadiadiana azy zany ka tsy mifanalavitra amin'izany ihany koa angeny nambarako teo anatrehan'izy ireo hoe ary tena zava-nisy marina fa inona ary no mahatonga ny lahy miaya amiko hoe manafinjavatra amin'ny lahy ry toka ny finamana-tsetsa sy lahatra amin'izay lesy ny tsy hamela isaina sy heritreritra na dia 2 minitra monja aza fa elany namono ny soary zaingizay ny zava-misy amin'izao fotoana izao tokoa lahy ety aloha saingy ampy andefasana ny lahy ao anatrehan'ny fitsarana ange lesy ny pirofo eo ampelantanan'ny polisy dia miandry any lahy sazy efa nambarako any lahy teo toka malaza amin'ity azy ty lahy sady namako ihany koa ka mba ampiangavy an'lahy lesy mba ampiasao izay tena farafahaizany lahy amin'ny fanenana ny sazy koa izay fe ny mamaiky any lahy fa tsy no afaka madity io eny fa na dia olomeloko ary nge lesy manantena fahafahana rehefa tozy amin'izao toerana izao ka nahoana elany tsy miandrandra nyzany akory eto toka tsy adala le izy ka tsy hafantatra n'izay vesatra hiampangana amin'izao eny ty amiko ity ny taratasy homicide volontaire prémédité na famonoan'olona nininana tao ary efa voahomana hitany lahy amin'izany ary amin'ity raharahany lahy ity nefa ohatrany misy lesiko ahafahako miditra amin'ny fiarovana ny lahy ihany inona hoe lahy ka ny amin'io fandaharam-potoana lahy tamin'ny fotoana ny sehony olozy io ka fa tsy efa nambarako tamin'ny lahy ve ka tahaka n'izay nambarako tamin'ny polisy ihany koa ny zany nandeha niasa ary tonga tany ampiasana ohatrany isan'andro ihany naray anjo avy aminy ary nilaza izy fa tokony hiverina ody ary farany zay aingana satria mantsy tsy salama ho ny fikely somary nanavy mantsy izy ny alin'iny ary fantany tsara fa raha vo ny fahasalamana izy azy io dia tsy maintsy mody tokoa ninninina ataoko any rehefa tonga any efa tsy zany ny zavanyseho fa krizy nasarotam-piara otrany no niseho satria mantsy netikateserana izy raha naray anjo avy amina tovovavy tsy fantatra ny laza fa hoe miaraka amikony za kosa tetsakirany efa sorena tamin'izany tena nahakazy tanana mihitsy izy moa tamin'izany ka teony tsy nahafezako ny tenako tsony vo raiko le antso nipetraka teo ka enona aminoko azy zay ny fitantaran'ny lahy azy zay lesy ny zavanyseho niala tao an-trany eo lahy tamin'ny 7 tonga tany ampiasany lahy ny 7 ora latsaka kely teo miampy ny fitohana ny fiara mantsy fa saika ohatran'izay foana neny lerako eny hoa aleo raisitsika hoe tamin'ny 7 ora latsaka 10 tsy maninona dia tamin'ny firy lahy zany na ray an'io antso asa tokony tamin'ny
tamin'ny 20 atoandro teo ngamba. dia voanaray an'io antso io zany lahy dia niazakazaka ny verina Ka ino a? dia nisy fifamaliana teo aminareo ary ny fara tamin'ny mpisatoka antsy zany. Ka zay ny zava-nisiko. io dia efa misy zavatra mampiahiahy sahady. Ohatry fa ahoana ka? tsy mbola eto ampelantanako aloha ny valin'ny fizanana tao tamin'ny razana fa raha ny fahitany anaty maso azy eny fa na ny mpanao fanadihadiana ihany koa aza mametraka an'izany dia hoe ohatra ny efa ora maro talohan'izay ny nahafaty an'ny soary. Zany ve? mbola tsy eto ampelantanako ny taratasy ofisialy momba an'izany fa fandinihana ihany ary inoko fa tsy fanalavitra amin'izany koa ny valiny hitany zareo amin'izany. Ka raha izany dia ahoana ny mety fipetrany le saratoka? Mety ampivahinana nefa zany ka? dia zay ray alehany na efa maty talohany natongavany lahy tao soary na diso avokoa ny fanambarana izay natao lahy teo anatrehan'ny mpanao fanadihadiana sy tampoka zay tsy iza fa olona miaro an'lahy amin'izao raharaha zao. Manaja inspecteur. Ay inspecteur Rova, nanahoana vita ny asa nataonao tany? Eny e, efa azo lazainao fiany ihany reto aloha na dia hoe mbola misy tratra tao an-toerana ary le olona manodidina. Ka inona fanampim-bovao entan'izany inspecteur? Raha marina amin'izy reto aloha ohatra misy zavatra mampisalasala zany ka. Fa manalasala ahoana inspecteur? Andraso aloha hitanao ty zao le olona mifanolobodorindrina amin'zareo. Le trano avy aty andrefana moa zany ty e? Ie, le raha matoa mipetraka amin'io trano io mpiara-mandeha miantsena amin'ny le vehivavy maty io ary nambarany tamin'io fotoana io fa mivalo ora sasany maraina io fandehanan'izy roa miaraka miantsena dia niandry azy andalo tokoa raha matoa io tamin'izay fotoana izay saingy tsy niantso azy soary dia lasa nandeha rery moa izy avy eo. Torak'izay koa ty rangaha lehibe izay efa antitra ty. Ahoana indray ny azy? Nambarany fa tamin'ny 12 oran-tany ho any izy ny nahatazana amin'ny fiara-mamotiana nandalo teo. Izany hoe mamotiana avy any am-piasanany zany izay hitan'izay ary nirimirimy tokoa. Tamin'ny 12 oran-tany ho any hoe? Izay mihitsy ny nambarany. Ka inona moa zany ny mampisalasala amin'izany hoe ianao inspecteur? Ka araka ny tombatombana nataontsika anie dia namaritsika hoe tokotokony tamin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 9 ora teo ny nahafaty an'i madame Soary. Ary tena vonana mafy an'izany indrindra zao ny valin'ny fitiliana natao tamin'ny maty dia ambany masoko ty ny taratasy. Raha ny maromarina kokoa dia teo anelanelany tamin'ny 7 ora sasany hatramin'ny 9 ora ny nahafaty azy. Ka zay indrindra ho izany hoe na ty raha matoa mpiara-miantsena amin'ity aza tamin'ny 9 ora sasany efa tsy nahita azy tsony. Izany hoe mazava zany fa efa maty izy tamin'ny fotoana io. Tsy ankilan'izay indray ny fiainonam-bavan'le nahafandoza nefa dia hoe na ray antso avy any am-piasana izy tamin'ny 12 oran-tany ho any ary avy any izy vao niverina nody tao an-tranony ary tao aorianan'izay ny nisehony tsy fakazahoan-kevitra teo amin'izy mivadika dia nifara tamin'ny fikasihan-tanany izany. Ary dia mbola voaporofiny ty olona ty tokoa nge zany nisy nahita ny nahatongavan'io fiara io teo. Mazava araka izany fa maty talohan'izay le ramatoa Soary vadiny. Misy zavatra tsy mifanaraka tokoa izy zany inspecteur. Zay nge ho ahy Mbola misy zavatra fen'ity vadiny ity ngamba inspecteur. Misy zavatra tsy nambarany tamintsika. Indrindra ihany koa moa za mandinika azy ity fa ohatrany maivana loatra le antony nambarany fa nandrisika azy anao any am-piana rehetra. Raha nandinika inspecteur dia von'olona mifamatotra amin'ny resam-pitiavana le izy Inona ary zany no antony tsy nanambarany tamintsika? Ka zay mahagagako. Ny amin'ity koa no tsy azoko inspecteur. Ny amin'inona io inspecteur Mahery? Ny amin'ity valina autopsie ity. Fa ahoana ny voasoratra ao? Ka ny voalaza ato ange dia hoe tsy nisy tsatoka antsy velively no nahafaty azy. Zany ve? Ka zany tsy vokatry ny tsatokantsy na ny fahaverezan-drà zany fa vokatry ny aseporana. Ohatray marina ve? Eno Ka zany rehetra zany anie manamarina inspecteur fa tena mandainga amintsika tokoa monsieur Mamitiana amin'ity raharaha ty sa ahoana ho ianao? Asa mety miezaka ny amilivily atsika ve izy amin'izany mba azo ny fanenana amin'ny sasy izay mety andry azy. Eny fa na dia tsy afaka amin'ity raharaha ty azy izy. Fa mbola pina angano lasopinao? Fa nga ianao tsy hihinana intsony inspecteur. Avy nanao sport ange tsika tokony hanaovana sy hanao régime tsara ary. Ok zay ka efa taoniny azy andraso ary aloha
andro kafe vetivety a dia amonjy ny asa amin'izay tsika. Fa amin'ny firy aloha zao lery zao? Amin'ny fito? Ve vao amin'ny fito tsy hitako izay mamaiky. Za tonga dia amonjy birao fa sotromiadana ny kafe anao. Miandalana ary ianao inspektera. Mazotoa ianao inspektera mahery a? Dry fa tsy maître very mipetraka ery amin'ny latabatra ry apitry. Ie, tena izy io. Andraso hoe. Salama maître. Inspektera, manao ianao? Salama tsara rak'izao hitanao zao ka. Maraindray ny izany sady nivoaka ny korosy maraina ny tonga dia lalan'ny miasa ihany ary dia mba nanao régime kely ato aloha. Mety daholo izany hainao ihany fa tsy mahazo ajanona koa ny fitaizam-batana ko indrindra amin'ny asan'ny polisy tony. Izay ngambany tsy nalasa polisy ary inspektera. Aiza koa saingy raha manaraka kotrana kely ange maître mba mety hena ihany ty kibonareo ty Ianao ty koa inspektera dia efa mamely akaiky misy ka. Mariny? Hita fa marina kosa ny azanyko. Vazivazy tokoa raha an-dalana fa aiza moa zany zao ny tena fipetraka ty raha resantsika ty. Efa hita ihany ianao dia ararotona aloha ny firesahana. Maître, misy ny lamy efa mipetraka amin'ny asantsika ary fantatrao ihany koa fa misy ny tsy ambaratelo ny asan'ny polisy indrindra amin'izao tsika mbola anatin'ny fanadihadiana zao. Eny fantatro koa zany inspektera saingy tia hanaitra ny sainao fotsiny ahoana ho ianao ka? Ianao ve tsy mahita faibe dehibe amin'ity dossier ty inspektera? Maître, aza tonoina fa efa nanaiky ny eloka vitany inge ny client anao nanatrika ary samina hen'ny fanambarana natao teo tsika. Inona ny tianao hisarihana ny saiko amin'izany fanamarianao zany? Tsy amin'ny maha client azy aloha ny resahako aminao eto satria ety avelany aty tsika zao no miresaka fa tsy anaty birao akory ary milaza ny hevitro koa amin'izany manamako azy zany fa tsy amin'ny mahampisolo vava. Tokony ho fantatrao ny tiako tenenina amin'izany inspektera. Trasamboty ange ty namanao ty maître ary crime tena mahatsiravina ny vitany. Ka nitoetran'izay nahafantarako azy ny tsy hinoko an'izany inspektera. Efa any ampelantananao nefa ny taratasy mahakasika ny zavanyseho ary fantatrao fa hampitana anazy zany. Misy zavatra mampametra-panontaniana ihany anatin'ity dossier ty ary misy zavatra mbola tsy ampy be dehibe ihany koa. Ny fiarovanao amin'ny client-nao dia anjaranao ihany zany maître. Tsy miditra amin'izany satria asanao zany. Hainao tsara fa miainga amin'ny pirofo avokoa ny fampiarana ny lalàna rehetra fa tsy mandeha amin'izao akory. Marina ianao inspektera. Ny azoko ambara aminao fotsiny dia zao maître, tsy mipetra-potsiny na mianona amina foto-kevitra sy pirofo tokan'izay anatin'ity raharaha ty fa mbola ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka tsika izao. Mbola betsaka ny tsy ambaratelo na aminao na indrindra moa fa avy aty aminay mpanao fanadihadiana zany. Marina zany inspektera. Ka ny information rehetra mikasika azy ity dia saripady avokoa hoy aminao hoe aleo andeha sisotra amin'ny tokony ho izy ihany aloha ny ankety rehetra dia ho hitantsika eo ny toy ihany. Marina tokoa aloha zany. Fa avelako aloha ianao maître dia mirarosoana amin'ny asanao andeha hamonjy ny biraoko amin'izay ano. Mazotoa ianao inspektera. Zany hoe raha fizotra nyity raharaha ty zany dia nikendaina ny nafaty madame Soary tamin'io fotoana io. Hatreto dia izay aloha ny zavatra mazava saingy raha ny amin'ity lera voalazy ty ange dia tokony mbola tao an-trano ny rahavaviny tamin'io fotoana io raha ny zavatra voalazany tao anatin'ny déposition mantsy dia tokony mbola tao an-trano tokoa izy tamin'io fotoana voalazy io raha toa ka tena voamarina mazava ny lera nafaty madame Soary. Eno ka raha mifahazoko azy ny inspektera dia tokony mbola nahita n'ity zavan'seho ty madame Tatamo marina mihitsy ny ianao inspektera dia nandainga tamintsika fe zany mademoiselle Tatamo raha izany misy ka aleo nefa aloha marinina tsara ny lera natongavany tany amin'ny hôpitaly alohany ampianatsoana azy aty amin'ity birao ty ka sa tsy mety zany hoy ianao? Veriko fa zavatra tsy maintsy jerena tokoa ny amin'izany. Miankina amin'ny fanambarana zareo avy amin'ny mantsy ny azontsika antoka ny fahamarinan'izay voalazaniko. Marina tokoa zany inspektera Rova. Ianao tokoa ve inspektera tsy mahita hoe misy zavatra mampisalasala ihany ny amin'ity dossier ty? Azoko tokoa ny tianao hatongavana amin'izany ka indrindra vao tafahoana tamin'ilay mpisolo vava azy tery amin'ny kafeteria ny maraina teo. Maître Toky? Izy indrindra ka na izy koa azany miay afatratra ny amin'izy ity ka miaro ny client izy inspektera tsy mahagaga zany. Zany eo ihany fa
mpisolo vavy isan'ny tena hafanana amin'ny asa ny angera i maître toky inspecteur efa betsaka izay dossier teto amintsika andraisiny an-tanana izay. Fantatro tokoa izany inspecteur raha vao manao lesoka kely tsika eo amin'ny fanadihadiana indrindra hoe eo amin'ny tsy fahampian'ny porofo dia mety hanozongozona amin'ny marina izany. Sainga amin'ity ndray mitoraka ity dia ataoko fa matanjaka ny porofo eo am-pelantanantsika inspecteur Rova, indrindra ny client ny angeka efa niaiky ny eloka ihany. Izay aloha tsy laviny nefa tia fisarasarana mbola mipetraka anatin'izao raharaha izao manahirana. Sao dia mba tokony hitatra kokoa ary ny fanadihadiana ataontsika ry inspecteur. Eny ny valin'ity fanamariana izay alehanao eny amin'ny toeram-piasan'ny mademoiselle Tata amin'ity no isan'ny hitondra valiteny iray amin'izany inspecteur Rova. Eny inspecteur, zao tokoa dia adio iny. Mazotoa ianao? Tena marina ny ahiantsika ry inspecteur. Inspecteur Rova, Araka ny fidinana sy ny fanamarinana nataoko teny amin'ny hôpitaly tokoa mantsy dia diso tanteraka ny zavatra nilazainy tatamin'ny taty amintsika. izany ve inspecteur? Raha araka ny nambaran'ny tompony andraikitra sy ireo namany mantsy inspecteur dia efa tamin'ny 12 mahery izy vao tonga teny amin'ny hôpitaly tamin'ny fotoana io. Zay tokoa aro a. No marinina tamin'ireny carte pointage fidirana eo amin'ny vavahady ireny tokoa mantsy izany. Ay, Dia izao koa inspecteur tatamy tamin'ny fotoana io tsy nanana planinina izay hoe ho any amin'ny hôpitaly velively. izany hoe inspecteur. Izay indrindra. Fa ahoana ary izany e? Misy zavatra tsy mazava ny amin'ity raha vavin'ny tompoko vavy ity raha izany no izy e. Inona ny antony nandingany tamintsika mikasika an'izany? Inona no antony nanafenany? Raha mba fantany mantsy fa tsy vazivazy any ity raharaha ity mety hoe mba nieritreritra ny valiteny izay nolazainy ihany izy. Mety angamba aloha inspecteur dia aleo averina enona mihitsy e. Sa ahoana ny hevitra mikasika an'izany? Ny tiako tenenina koa dia ity ny 7 rano tazonantsika amin'ny mamitiana koa efa tapitra. Tsika nefa mbola hiverina iantso azy indray ve? Fa ianao ve aloha tsy mahita hoe tokony mbola ho enona ihany aloha izy ao anatin'izao zava-miseho izao e? Zava-dehibe ny fanazavana hoenty mikasika an'izao fandehan-javatra izao aloha e. Ny fanatsiana foana ny zavatra izay nambaran'ity suspect voalohany ity azy izany. Marina izany inspecteur. Dia inona nefa ny atao? Ka izao no ataontsika inspecteur. Aleo ampitombotsika 420 ora aloha ny fitazonana ny mamitiana. Izany natao mba hanampiana an'ireto porofo eto am-pelantanantsika reto ka ianao mampahafantatra ny avokany. Sady ohatran'ny tazako manao vizity azy eo mihitsy maître. Nga, ary tsy tandrotandroko izany nahatongavan'ny maître izany a. Angamba tamin'izany nampanatsoana teo. Ka aleo ary izany aloha tonga dia ararotina lazaina azy e. Marina tokoa izany. Fa za andeha ho any amin'ny procureur ary indrindra ampiantso an'ny mademoiselle Tata amindray anatin'izany. Eny ary inspecteur. Eny izany ity raharaha ity. Ka inona ny tena marina amin'ireo valiteny roa samihafa ireo mademoiselle Tata moa? Ninona lazaina tamin'izany ange inspecteur miala tao an-trano maraina fotsiny ahy e. Na tamin'ny firy. Mademoiselle Tata moa, miangavy ianao mba ho matotra amin'izay valiteny ambaranao ahy. Ka nareo kosa ange tsy azoko inspecteur e. Fa za ve moa izany miala ao an-trano tsy maintsy hijery lera hoe amin'ny firy ty lera ty. Tonga ny amin'izay alehako koa dia hijery famantaranandro. Lalana efa falianao an-trano ny famonjena ny hôpitaly mademoiselle Tata moa. Ataoko fa valiteny tokony efa mahazatra anao izany. Eny e, fiainana efa mahazatra tokoa ny valiteny izay nambarako taminao. Tokony napozinao fa izy fetraka any amin'ny fanadihadiana izay mbola iasan'ny polisy amin'izao fotoana izao ange izany e. Izay ny marina inspecteur. Inona marina e? Izay efa nambarako taminao an-trano voalohany izay. Tamin'ny firy marina ianao ny niala tao an-trano? Tamin'ny 7 ora latsaka kely teo. Ka nahoana no amin'ny 12 ora sy 17 minitra ianao vao tonga tany amin'ny hôpitaly? Izay mantsy ny lera niraiketo amin'ny pointage nataonao. Fa fitohanan'ny fiara ihany koa ne tsy ankilany. Na dia fitohanan'ny fiara be manao ahoana aza mademoiselle Tata moa? Tsy ho atin'ny 4 mihitsy ny anaovanao an'iny lalana iny. Ary efa nanamarina izay fa tsy mihoatra ny atin'ny ray. Nafaran'izay tena hoe fiara tosy tanana sy matarogy angano ny tengenanao. Adin'ny ray sasany ianao no tonga tany amin'ny hôpitaly. Alaka misy ny andro ka mbola nijery kiraro teny amin'ny tsena amin'ny Mahamasina. Izay angamba ny tsy voalazako taminao fa nampon'izay rehetra izay. Toa mampime ahy ianao mademoiselle Tata moa. Ka ianao ange inspecteur tsy azoko e. Za efa mikorota-tsaina amin'ny fahafatesan'ny zokiko. Nefa ianao ihany koa ty mbola manampitrotraka amin'ity enquête-nao ty. Mba azonao an-tsaina moa inspecteur fa tena niankina betsaka tamin'ny zokiko an'iny fiainako e. Izy ny nahatafita tamin'ny fianarako.
ary izy na tongavako amin'izao toerana misy azy zao tsy maintsy tohana sy malahelo ny fo amin'izao fandaozana izao. tsy manana maivana ny ati-tsainao mademoiselle tatamo saingy asako ny ano ataoko asako ny mandray an-tanana nyity fanadihadiany ity ka ialako tsiny aminao. izay tokoa angambany tokony napetrako taminao tany am-piandohana ihany. Za mbola anatin'ny shoka no ametrahanao fanontaniana ka mety betsaka ny zavatra tsy dia tsara koa araka izany. Eny ary manaiky mademoiselle tatamo andao ataontsika ary hoe mbola niotikodina teo amin'ny tsenany Mahamasina tokoa ianao nandritra ny ora 2 na ora 3 aza nga tsy maninona saingy tsy nanana planinina velively ianao tamin'io andro io nefa inona no nataonao teny amin'ny hôpitaly? Tsy azoko fa angamo tsy afaka mandeha makinina dia tsy anjarako aza miasa tamin'io andro io ka sa indrindra ny tiako hitondrana fanazavana mademoiselle tatamo nitady any docteur Ambintsoa izay encadreurana eny am-pianarana raha teo moa izy. Tokony nanamarina an'izany nareo rehefa tonga teny any. Efa fotoananareo zany? Tsy voatery ho soa rendez-vous ny ao amin'ny mpianatra sy ny mpampianatra inspecteur. Azonao amarinina koa nge zany Zay tokoa ve ny marina? Tsy hitako izay lazainanao ankoatr'izay ary indrindra tsy azoko izay ifandraisan'izany amin'ny fahafatesany zokoko. Mademoiselle tatamo raha toka tamin'ny 12 sy 17 minitra ianao no tonga teny amin'ny hôpitaly tamin'io andro io. Tsy nanana planinina mazava ianao teny amin'ny hôpitaly tamin'ny fotoana nahatongavanao teny. Zany dia mametraka anao mbola tao an-trano tamin'ny fotoana nitrangany famonoana ny rahavavinao. Maninona tsara? Fantatrao ny zavatra ambarako mademoiselle tatamo Inspecteur, fa aminao ve izany dia hoe izany namono ny zokoko asa mety hoe ianao ny vavolombelona nahita ny namono ny mamitiana azy. Vao maika maizina amiko. Tsy azoko ry mamitiana. Fa ahoana? Izany efa nambarako anao izany soary efa maty ka tsy azoko hoe fa maninona izaho efa manana ny maty indray no hipetrahan'izany fanahiazany ankehitriny. Ooko izay ho ooko izay ny ranomasina olo ka sao dia tsy rariny izao ry mamitiana. Aza mandefa saina lavitra amin'izany ianao hoe tsy hahiahanao izany izy fa izay nambarako no tsy maintsy nony satria za angeny meloka ary tatamo tsy mitovy amin'izany ny fahitany mpanao fanadihadiana nyity raharaha ty ry mamitiana. aza mieritreritra n'izany foana ho izay fahitany ihany fahitany saingy tazomy fotsiny teninao izay efa nambaranao azy dia izay. Tsy hitako tsony ty ry mamitiana, tena mikorotana ny saiko. Ka ianao koa ny tsy tokony jery ataty mihitsy. Ny fikarakarana ny razana ny tokony ataonao aloha indrindra fa ny fitaizana ny fikely. Izay vao tonga ao an-trano ny fatao soary iny izay vao vita ny fizahana nataondry zareo taminy. Ay la soary ry mamitiana, lozany soary tsika. Mandehana aloha karakarao izy ry tatamo ataovy lafatra ny fandevenana azy. Raha toko izay nanaovana veloma azy farany dia ataovy izay vitanao. Tsy ampiverina azy ange izany ry mamitiana fa na dia lafatra tahaka ninona azy izany. Na dia misy hatrany aza ny olana taminay dia tiako foana ny vadiko iny. Tiako izy ary isan'ny malahelo ihany koa amin'izao fahafatesana izao fa dia lazaiko anao izany. Feno loatra ny foko amin'izao fotoana izao ary na za azy atao mahatsapa ny fahadisoka ihany koa ao anatin'izao tantara izao mahita anao mitomany ohatran'izao dia manjary lasa tsy tanako koa ny alaheloko. dia ianao koa izany izao ahoana? Ahoana ianao eo anatrehan'izao efa manao izay fahaizany toko ry tatamo eo am-pelantanany momba nyity dosehako ity. Ka mety afaka manamarina anao ve izy nefa Manamarina iza no afaka namarina nefa tokony mba hanao izay ho afany ihany izy na dia amin'ny mampinanana anareo fotsiny ihany azy. Eo amin'ny fianan-tsasy angamba ny somary tiako varotra kely amin'ny ry tatamo izay dia efa tsy mampaninina. Andray raha afaka mahandiodio vao maika tsara dia ahoana izany? Rehefa manome toky ahy fotsiny ianao fa hitsidika sy tsy hamela harery anatin'izao ady atrehako izao dia efa hery lehibe ho azy zany mihento mitsidika matetika ihany koa fikely. Tsy ry mamitiana, rehefa tsy ianao no nahavanina an'izao famonoana ny soary izao dia tokony ady ho amin'ny fahafahanao ianao. Efa niaiky ny heloko teo anatrehan'ny polisy ahy ka tsy maintsy hilatsaka ny sazy raha araka izany. Aza manahy foana ianao ry mamitiana fa hamangy tsy tapaka anao
tsy anaranao ao anatin'izao ady rehetra izao etoa manome toky anao fa tsy vadika amin'izany teniko izany zay fotsiny dia efa ampiaritra tamoa mahafinaritra no mahinao n'izany teninao zany tsy maintsy ampahafantarika anao ihany ry tatamo tsy afaka ny anatena fahagakana amin'izao mihitsy sika aloha ohatra fa ahoana ary toky a manoloana ny pirofo rehetra miampanga-mamitiana n'ity von'olo ity dia sarotra ny azahoana fahafahana aloha maninona tsara zany tapitra rapitsy ny fotoana hitazomana azy eny amin'ny polisy mantsy tapitra ny 2 ora ka tsy maintsy entina nanatrehan'ny fitsarana izy amin'izany indrindra dia ambony ny heritrika sy ny fampidirana amponja azy vonjimaika andray ry toky fa ahoana zany no marina ry tatamo fa ianao ve zany dia tena tsy miady ho azy mihitsy aiza ny fahaizanao eny manao zay afaka ry tatamo amin'izao fotoana izao eny fa na dia fahafahana vonjimaika ihany aza tsy fampidirana ponja vonjimaika ny andrasana aminao angery toky fa fahafahany izany no mba fanirianay amin'izao tena sarotra zany ry tatamo tsy te hanome toky anao amin'izany andray ry toky fa nahoana kosa tokony ampiseho fahaizanao ianao eny ny farafahaizako etika navotana mamitiana ry tatamo saingy mavesatra dia mavesatra amin'ny pirofo ka sarotra hoe aminao ary na izy teny ary nge do efa miandry an'izany ka izay koa angeny tsy azoko amin'ilay izy fa maninona izy ny tsy mba nanantena sy miandrandra fahafahany samy mahita nefitsika fa misy zavatra mbola manjavozavo manodidina azy ity amin'ny mampisolo vava sy manamako azy ary indrindra noho ny fanadihatiana izay efa nataoko ny ilazako aminao tokoa eto ry tatamo ary azo heverina ny tsy mahameloko amin'ny mamitiana ka ny olana nge izy tena ny mihitsy nefa nanaiky sa inona ny tiany toky atongavana amin'izany ka noho ireo zavatra mbola manjavozavo nambaranao teo ireo indrindra nge dia nefa tsy afaka nafona ny zavatra efa nambara mamitiana ny ahahanao satria tokoa tsy mbola voapirofo ilay izy miainga amin'ny pirofo ihany mantsy ny ahafahana mitondra fiarovana azy eo anatrehan'ny fitsarana sa koa angery toko manao an'izany ohatra misy zavatra miteny amiko hoe tsy meloka izy ka izay indrindra ny tiako atongavana aminao mantsika hoe ahoana ry toky ianao ihany ny afaka manapirofo ny tsy mahameloko azy amin'ny fomba ahoana nefa ny ahafahako manamarina sy manapirofo an'izany amin'ny toky amin'ny filazanao marina mahakasika ity fahabangana amin'ny fotoana ny trangano lozy ity ry tatamo maninona tsara ohatrany hoe miahako hoe ianao raha izany ny zavatra eritreretinao ry toky inona ny tokony ahiko anao tsy haiko tsy asako izany ry tatamo tsy anjarako ny manamarina na miahiahinao ny asako dia miaro sy manapirofo ary manamarina fihesiky mamitiana amin'izao von'olona izao ka tsy azoko ny tianao atongavana izao ny zavatra itovizantsika asianao hevitreto dia hoe azo heverina sy hamarinina ihany ny maha olo marina amin'ny mamitiana saingy efa niaiky ny eliny ange izy ozy na ianao aza maninona ny tsy mahavita manometsiny azy raha izy tokoa ny namonina fatiny raha vavinao ry tatamo niara-naina tamin'izy roa tato an-trano tato ka mahita ihany hoe misy zavatra tsy rary mibetsaka mianjady aminy ry toky ny raha vaviko foana ny tonga mivatrafatra aminy raha misy ny olana eo amin'ny zareo fa mamitiana tsy mba miteny izany fa manaraka ambokony fotsiny izay ataony soary izay ny sary hita tato ay ary efa nambarako tamin'ny polisy izany rehefa nandeha mifakanambavany ange saingy izany ve mory toko dia afaka azy fa i soary ve zany tena resy lahatra fa mampirafy azy amin'ny vehivavy hafa mamitiana eny ry toky dia saika io foana ho aho aminao mifototry ny olana dia marina ve zany nefa aminao amiko ve no ametrahanao an'izany fanontaniana izany tsy tokony ho amamitiana ve sady namana ianao mpiaro azy ka ataoko fa tsy hanafina aminao izy nanana zay efa hovaly tenina izy fa raha ny fahitany tatamo azy ka za tsy nahita na inona na inona aloha ka soary nge matona ny izingizina n'izany hatrany ny vitsy mikitrana rery ozy ny fitenenany na ihany koa hoe nisy zavatra hitany dia manamarina ny ahian'ny soary amin'ny fampirafesany mamitiana azy zany na nisy olana ny elitsao taminy ary izay olona izay dia tsy nanao afa-tsy ny fampisarana azy zavatra azo eritreretina koa ange hoe tsy nisy mihitsy izany saingy rehefa leo ilay tenitenenindavy eo koa izy dia mety vao maika nataony tokoa izay mihitsy ilay tiako atongavana ry tatamo
dia mety hoe tena nampirafy azy marina ve mamitiany izay no ohatry ny noko kokoako fa ahoana nefa ho izy taminao fa maninona ianao tsy manontany azy an'izany fa aty amiko indray ianao mametraka fisalasalana amin'izany tsy azoko ny fahinoko ny fomba fijerinao no isan'ny zava-dehibe ry tatamo zany ry toko tsy te hanana problème tsony tsy misy olana azonao amin'izany eo ry tatamo marina jereo tsara fa tena efa trop be zao zavatra mahazo azao ndra vaviny akinana maty i mamitiana migatra dia za koa ve mbola isaringidringotra amin'izany ozy ianao afaka vakianao vetivety ve aloha mombamomba n'ity olontsika ty inspecteur Rova eny ary inspecteur mahery raha manan-kantsona mamitiana teraka ny 9 febroary 2026 manambady Andramatoa Ralisy Arivelo Soary mananjanaka ray ary mipetraka eny amin'ny lalam-baovao ny taona 14 dia niasa tao amin'ny orinasa faly ary mitana ndraikitra ambony ao amin'ny orinasa io hatramin'izao tsy mbola nananolana teo amin'ny fitsarana ary mbola madio tanteraka ny casier judiciaire ohatra ihany koa eny amin'ny fiarahamonina dia izay inspecteur raha ny fitondran-tena ny jerena dia mazava izay ny zavatra azo ambara fotsiny mahakasika an'izay inspecteur dia ny fifamaliana matetika nisy teo amin'izy mivady tao anatin'izay mbolana faran'izay ka eo amin'io mihitsy mantsy ny mahasarika an'izayko inspecteur hoe ahoana ho ianao ka inona ny zava-nisy ka nahatonga ny olona teo amin'ny zareo io tao anatin'io fotoana voalaza io azo everina mantsy fa taony nisy nikion-dalana ray nampikorotana ny tokantrano zareo mazava ho azy fa ny asarotam-piaro n'ity vadiny ity zany ary so ary dia mba manana vady kely kosa mamitiany tsy dia nisy nanamarina mikasika an'izany loatra aloha manodidina azy rehefa noenony raha sao zava-misy zao mantsy inspecteur dia azo everina tokoa fa nanana ny antony madame Soary raha tonga tamin'ny fikorotanana toy izany zareo eny tsy azo lavina ihany izay anton'izay fa nampin'izay ihany koa isan'ny mametraka ny ayahako hoe sao dia misy firaisana tsy kombakomba ary amin'ity raharaha ty inspecteur zany ve ho ianao zany sa tsy miombon-kevitra amiko amin'izany ianao inspecteur Rova tsika nge samy mahita ary samy mahafantatra fa mifototra kokoa amin'ny fiaikekeliko mamitiana ny tombatombana amin'ny fanamelohana azy rehetra anton'izay tsy ahafahany miala tsolo oka kosa nefa inspecteur tsy ho adinoina fa efa nitranga fotoana lava talohany nahatongava amin'ny mamitiana tao anatin'io tranonga ny lozy izay mametraka mazava fa tsy teo izy tamin'izany fotoana izany izay angeno antony ilazako aminao inspecteur fa so dia tsy izy rery ihany no nahafanina n'ity lozy ity saingo manafina amintsika hatramin'ny voalohany moa izy ko dia izana ny ampy azy amin'izany ka ary inona koa ny tombontsoan'ny olona eo amin'ny famonoana azy ary farany izy ve dia hibabiny eloko ny hafa eo anatrehan'izany fantany fa nisazy enjana indrindra miandry azy amin'ity eloko ity fa zany rehetra izany akory tsy mampanalavitra ny mamitiana velively namany tsy fantatra raha misy izany ary ampilazana an'izany ve aloha miprofo ny fainganana anantsika inspecteur ny zavatra ananantsika dia tsy misy afa-tsy izy sy mademoiselle tatamy raha vaviny maty izay samy milaza fa tsy tao an-trano tamin'ny fotoana voafaritry ny fizahanana tao mpitsabo tamin'ny razana fa orana hahafaty an'ny tompoko vavy ary so kosa ary inspecteur dia namono teny ty madame Soary ty fa aminao tena ve ho ianao inspecteur asa so dia izay marinako tsy azo inony izany inspecteur ka voalaza nefa aseporana ny nahafaty azy ka efa reto amin'ny sary reto any eny scène de crime inspecteur Rova tsisy famantarana eto na iray aza ahafahantsika milaza fa nanampy teny izy naninana fanafody na asa sy azo eritreretina ho nitarika ny famonotena izany fa roa manaraka izany inona ny dikan'ireto satokantsy maro amin'ny razany reto ka ny tsatokantsy ny inspecteur dia toy ny soniana petaka teo amin'ny razany entiny ilazana hoe izay nitazona ny antso ny nahavanina ny lozy ary ny raha tsika rehetra nahita teo fa mamitena ny tratra farany asa vao hoe ny teninao inspecteur ohatra ny misy zavatra manjavozavo amiko tsy mifankahazo hevitra izy mivady reto ary dia nisy ny fifamaliana sorena arak'izany madame Soary ary dia nentiny fony ny trotra asa dia izay mety nitarika ao amin'ny famonotena ohatra tao anatin'izay fotoan'izay nefa te hanasoketam-badin'izay fototry ny famoizam-pony izy dia fandrika amin'ny velatra entiny isarihana mamitiana fotsiny ty resaka antsy ity ohatra ny misy azo raisina ihany izany nefa
Sarotra ny tsy eritreritra fa tsy mantina ny nanatsatoka antsiny 14 an'ity olona ity a. Ihany aza zany Eny efa reto misoratra amin'ny tableau eto reto daholo ihany aloha izany fanahiana izany saingy ireo rehetra ireo dia samy mametraka fa tsy vitan'olona rery ty famonoana ity inspekteur Rova. Mbola manana olona hafa sika karohana anatin'izao raharaha izao. dia iza nefa Ahoana ny fomba ahafantarantsika azy? raha zao fahombiazany mamitiana amin'ny asan'izao koa ve nefa dia avita narona sy izaka ny eloko ny hafa izy noho izany. Sarotra ianao izany. Taiza ho aiza tamin'ity fanatiadiany ity ary nisy atin-javatra tsy voajerintsika sy ianao inspekteur. Famonjana sonjo maika nefa ity efa tsy azo hitovirana intsony fa afaka ora vitsy dia vitsy. Inspekteur, rehefa mazava ny porofo eo am-pelantanantsika dia aleo anjara ny fitsarana ny anapaka na meloko izy na tsy meloko. Ary rehefa eo am-pelantanany ny raharaha iny. Fa ahoana izao ry toky a? Fa ahoana izao e? Ok izay ny ranomasy tatamo. Tsy marina izao e, tsy marina izao. Izay ny zava-misy tsy afaka midify ny fahamarinan'ireo porofo teo am-pelantanany fitsarantsika. Izay ny efa nilazako sy nampandrenesaka anao dia ny melo fa tsy azo hitovirana ny fisian'izao fotoana izao. Lasa ny any ange mamitiana e. Izay ny didiny voaka teo. Niditra ponja vozy maika izy aloha miandry fotoam-pitsarana azy. Dia nga moa tsy nisy azonao natao mihitsy teo anatrehan'izany ka. Ka matanjaka sy mivaingana ho ihany porofony tana azy matsainao. Lokontsika samy anaika aloha. Dia inona ny atao manoloana izao ry toky a? Ny fotoana fitanana azy toy izao dia fotoana mbola ahafahana mijery sy mandinika tsara ity dossier ity mandra-pahatonga fitsarana azy izany. Dia ahoana? Anga zany misy zavatra haiko e. Inona ny atao amin'izany? Anafaka azy ve izany nefa? Tsy mbola manome toky aho fa miady tsika. Rehefa samy resy lahiritsika fa misy fomba azo entina hanavotana azy ihany amin'ity raharaha ity dia ataontsika izany ry tatamo. Toky a, dia anao ahoana no avin'ity zazy ity raha higadra mandritra ny fotoana tsy fantatra ny mamitiana rainy e. Ianao ny tsy maintsy mandray sy mikarakara azy ry tatamo. Sary ianao tsy vonona amin'izany ndraika. Za ange tsy asolo ny toeran'ny rainy velively e. Tsy maintsy hisy akony eo amin'ny fitezana azy ihany izany. Eny saingy izao aloha ny zava-misy dia tokony samy anaiky tsika. Ary ianao ihany koa efa nanaiky teo anatrehan'ny lalàna fa hitazona an'io zaza io. Eno a? Tena malahelo amin'ny mamitiana amin'izao zava-mahazo azy izao ry tatamo. Marina tena tsy haiko intsony. Tsy madika tao anatin'ny fotoana fohy monja amin'ny fiainanay rehetra. Toa miaina anaty nofy aho a. Eto vao tena manomboka ny ady amin'izy ity ry tatamo. Aleo fa hiezakana porofo ny ahihako amin'ity raharaha ity a. Ohatry ny tsy zakany saiko mantsy ny fieritreretana ny namako iny any am-pony izany. Mba soso tsara trano ny rahanay roa lahy teo amin'ny finamananay. Tena mba mingavy ary toky a. Ataovy izay mety re. Ataovy izay fomba rehetra ahafahana manavitra azy amin'izao toerana misy azy izao e. Manahoana fiainan'ny lahy ity? Salama tsara ve? Salama vatana fa ny saina mbola somary tsy mitombina lesy ry toky. Eny tsapa tokoa ny zavatra iainan'ny lahy. Saingy na izany azy aloha aza mbola manary toky alahy. Tsy nalefa ety kory alahy dia hijanony ety mandrakizay. Mbola misy azo antinaina ve nefa ny atafavoakato lesy ry toky. Efa manao izay diana rehetra amin'izany lesy amin'izao fotoana izao a. Saingy mbola misy ambara tonga tsy maintsy arahana fa tsy afaka handika lalàna akory tsika. Izay takatry ny eritreritra sy ny fahamarinana ihany tokoa lesy hivirina. Fa raha zao zavatra mahazo azy ao dia fantatro fa tsy mora e. Ny olana ange lesy ry mamitiana dia ialahy tsy mety ametraka fitokisan'ny lafeno amiko e. Fa ahoany? Ohatra ny lasa tsy mahatoky azy zany alahy. Lasa sarotra ho any hanampy an'lahy. Tsy mandany fahasarotan'ity toerana misy aty aho a. Ary tsy manome tsiny amin'ny lahy amin'izay ezaka efa nataony lahatra amin'izay. Efa izao lesy ny zava-miseho dia aleo zakaiko a. Ohatra ny mamperitreritra ihany hoe inona ny mahatonga lahy safidiny ho meloko. Tsy ohatra ny valy lesy ry toky a, satria aho meloko. Ny fanambaran'ny lahy nge nanameloko an'ny lahy. Efa treny amin'ny pôlisy.
saingy na iza miterako ka mandinika ty dossier lahy ty dia samy mahita fa misy zavatra tsampy eo, misy faritra maizina mila fanazavana zany ka zany efa dia tsy misy afa-tsy alahy ihany na afaka manazava an'izany. Tena leo ny mamerimberina sy mitantara ny zavany tsy ho aly itsy raha kely indrindra ngamba efa 20 namerenako ny tantarany fizotro ny zava-nisy ny ainako tamin'io andro io. Fantatro ngelesy fa fanazavana efa voamana ny tantarain'lahy na amiko izany na amin'ny pôlisy. Ka inona indray ary marina akoatran'izay zay tsy nambara laly isy ny tena zavany seho marina. Toky okotsika ho azy samy anaiky toa za indray zany mampionona ny lako. Namako nge lahy efa ela ny nafantarako an'lahy. Eny ekeko zany saingy fa mba nanahoana aloha nandraisany tatamin'ny zava-nisy reny efa niarahana hity reny lesy isan'ny malahelo any lako izy amin'izao saingy tsy afa manoatra ampitao any amin'ny lesy ny fofonako rotoky fa ny fanontaniana zay mahakasika ny tantamy ve ny mahamaika sa ny fanontaniana fahasalaman'ny fikely zanak'elahy ka mitovy ihany zany satria izy ange lesy no mandray an-tanana ny zanako zay isorana azy lehibe de lehibe tokoa zany tsy rariny izy raha ndray sy hitaizany zanak'elahy satria sanadra vaviny ihany koa nge iny lesy toa masika loatra kosa lesy zany teny lahy zany ka tsy fahasiahany zany fa fahamarinany mba nahinan'ily fo ihany koa mantsy izy nanolona ny zava-nitsiko tsoroko amin'ny lafa raha olona hafa hafa ny teo amin'ny toerany asa tsy haiko ihany zay efa nahazo aho ohatr'zaiko ka matoy tsy nanao nininona manoloana izay dia ataoko fa nisy antony lehibe manaka anao azy eo. Inona ny tiany lahambara amin'izany rotoky resy lahatra ihany koa loha izy voalohany fa tsy elany namono ny zokiny. Efa 3 volana mahery zay ny tanana tety amin'ny fonja tety 3 volana sahady zay betsaka ihany tsy zavatra ny famafao tao anatin'izay 3 volana zay dia efa 3 volana ihany koa zay tsy nahatongavany tatamina mangy aty ety tsony vo tonga tety ihany tokoa mantsy ano tonga tety izy ary taorian'izay dia tena tsy naharenesina vaovao tsony avy any aminy iny fa na dia toky aza rehefa mamangy ahy ity anontaniako mahakasika azy to tsy hita be eny ihany zay avaliny ny zanako fona ihany ny lazainy fahasalama tsara za koa mo tsy sany nanontany zavatra betsakako fa inona ary ny tena zava-miseho any ohatrany misy zavatra manindry mandry azy zany ny amby fikely zanako ve sa ahoana kay zay indray fa mihetsika ilay areti-tratrako andraza aloha againaka rehefa takarivo odrotoko antso vo tena eniko misy manindrona marary azy zany ny tratrako ka efa nanahoany alahy io zao efa tsy maninona ntsony ala izy fa le kohaka sisany mbola mamely ay efa nahazo fanafody ye na nytao amin'ny infirmerie na ry masira mitsabo ety samy nandray an-tanana tsara ihany ka nefa na izany ary hita ho mbola reraka be ty alahy zany ve jereo raha tsy tena ny hena kely misy alahy za ange lesy le filazana fa amboary ihany ho any sainy lahy toka ye ahoana ye fa manomboka malahelo anjanako aletsy marina dram'izany ny sainy lahy fa salama tsy manino ny fikely ihany ka tena dia ahita azy aletsy fa nga tsy tonga alina tany amin'ny tataminy afatra toko mba nentina nijery aty ety angely izy fikely ny fahitako ny zanako iny mantsy mba mapakatra kely mieritsaiko entiko miatrika n'izao atiko zao toka fa maninona ny tsy miteny lahy aka zao ary lisy dia misy zavatra feny lahy mahakasika an-janako ka mieritreritra ny fomba entiny ilazana amin'izay amin'ny lahy fantatra mantsy fa tsy ho resy lahatra lahy raha maninona ary enti milaza amikinona koa zao ny zavatra tena mampanahy ny tantamo amin'ny fitondrana azy ety dia hoe sohanimba ny sainy fikely ny fahitana ny lahy amin'izao toerana misy any lahy zao zay no antony na dia tsy samby vaky amiko amin'izany ary izy ka raha izany no ao an-tsainy
inona moa zany ny tsy asa ina milaza n'izany amin'lahy e? Inona ny fahotana amin'izany raha izay no heviny? ka misy marina ihany ke lesiny azy de tsy ahita anjanako tsony azy zany ko. efa mandresy lahatra ny tatamo ihany aho saingy mbola miandry fotoana lava izy za koa nefa tsy te hanome fampanantenana besaka an'lahy. Eny zay ataony ihany lesy fantatro fa tsy ahafoana ny eritreritra mampitina ny ahiahy ny fanazavana netitra aiko ihany ko fa tatamo ny tiany anontaniana amiko fa tsy defi loatra saingy tsy samivaky amiko amin'izany izy. Eny efa manomboka mazava amiko ihany ny zava-misy saingy ny detainy ny tsy ampy. fa ono aho le tsorotoky. Ahoana hoy aloha? Ary manahoana ny mikasika an'le fangatahana fahafahana vonjomaika no karakarainy laka? Ny amin'izay indrindra lesy izay zao ny vaovao tsara netiko an'lahy amin'izao fahatongavako ity zao. Eny letsy raha ny tombatombana nataoko sy ny antony mahakasika an'izany dia tokony azo fahafahana vonjomaika tokoa lahy ato zany ve letsy? Eny izany no azy dia mba hahafahan'lahy mitsabo an'io aretin'lahy io any ivelany zany saingy efa fandresena lehibe ho antsika aloha ny ahazonana izany. Ay tokoa lesiko. Zany vao mba misy vaovao tsara ho marina. Andraso aloha fahitako ihany mahakasika azy io efa manaraka akaiky ny fizotra an'le demandeny amin'ny fitsarana mantsy. Tena misotra ny lahy le tsorotoky tena misotra betsaka ny lahy tokoa ny ady mafy. Eny lesy mba hafarafaratsy ny lahy eo akaiky ny zanaka lahy no miandry ny fotoam-pitsarana ny lahy rehefa avy eo hita eo ihany ny toyany. Zo letsy ie aleo tsy miteniteny amin'ny tatamy sy fikely zanako ilahy fa aleo atao surprise aminy fivoahako ity. za koa aza manafatra ny lahy n'izany oka tsisy afantatra an'izany zay olona mitsidika ny lahy ety aloha. Iza moa lesy nitsidika ety akoatra ny lahy? Zay ary dia arabaina lesy nahazo fahafahana vonjomaika ihany. Ilahy lesy ny tena miady mafy tany miasa ny lahy surtout ka dia misotra betsaka. Efa nanao izay ho afaka tokoa nanao izay farafahaizako ary noentiko nanavotana sy nanampiana ny lahy voaka tao anaty lavaka mankitsikitsika ny fahaverezana. Ilahy lesy no isorana tena marina zany ary tena elany nanome fahafahana. Ny asako ihany nataoko lesy tsy za akory nanome fahafahana ny lahy saingy misy lalàna ary fangatahana no nataontsika tena nivony ambaratonga mahefa amin'izany ka tena andresoma tsara moa tsika dia zao lahy tafavoaka amin'ny fonjy zao. Andray letsy mahafinaritra zany mena ny rivotry ny fahafahana zany saingy aza dinoina aloha fa mbola fahafahana vonjomaika ihany ty fahafahana vonjomaika tsy mbola tapitra akory ny ady fa vao manomboka zao fahafahana zao dia voafetra mandra-piavy ny fotoam-pitsarana ihany. Eny rehefa tonga any an-trano mbola tanysaiko an'lahy ihany ny fepetra rehetra amin'izany mbola nampiarahany tena fitsarana fepetra maromaro mantsy zany. Eno ka andao ary miakara ny fiara toka fahoana no misy inona lesy raha sitraka lahy lesy aloha dia aleo andeha irery ny fahoany araky ny fanambarako tamin'lahy dia mba no surprise ho an'ny tatamy sy fikely ay tsy maninona raha zay zany foana ary mandehany ary lahy dia efa mandeva za koa mbola natra nyreto taratasy reto any fitsarana mbola misy asa ihany koa mantsy miandry any ka sitrany mba ho vitako ihany re zavatra tokony ataoko. Eny ary letsy zay fa courage lahy dada. Efa tena may mitsy le dala amin'izao surprise zao. Eny tsy mihetsiny tokoa le izy efa mba nalahelo ny fiainan'izy tany amponjatany nefa ahoana marina moa zany. tonga eto ambaravarana aty anahoana re zao ny afaliany fisita tamin'ny mahita tena tsy apozony zao ty fahatongavako androany ty andrasa aloha andondona ohatray ny tranoko azy ty tomikatona fotsiny ko aleo aloha tonga dia hiditra ary nakaiza ny olona tato aizy tatamo andraso hoe jereko amin'ny efitranony sady ohatra misy olona miresaka zany mety izy zay. Njato
ohatry ny misy olona miditra ny varavarana ny izany tsisy olona zany re eo ka aleo aloha jereko vetivety ka sady ilay varavarana koa mano tsy niditsika enao kotsy manimba filinina ay zary ny akanjoko teo no nataonao tatamo fa ahoana zao fato mamitiana za tokoa tiry tatamo fa nivoaka ny fonjovina ianao e fa izy ty lehilahy mibridany eto ambony fandrinao ty e fa ahoana zao nzato anao ve aloha ny akanjonao ka fa izy koa io mitonatonana ty io ry tatamo tsy nampoziko ry tatamo tsy nampoziko nivadika ohatr'izao ianao ay zany zao ny antony tsy nahatongavanao namangy atany amponjatsony nandritra izay fotoana izay mamitiana miandry any tokoa mantsy nefa te inoray mandeha ihany ianao no mba tonga nijery ateny ay zao ny toetranao taty ivelany taty mamitiana azomena tsiny kosa e mamitiana aza manome tsiny akosa ianao e tsy vaniny ianao e tsy maintsy nandray an'izao lalan'izao satria ianao efa tsy misy antenaina tsony e maninona tsara inona tsony no antenaiko anao dia anome tsiny ahy ianao raha ity olo ka fa andray ry tatambo de vitanao no namadika de vitanao ve efa nifanaraka angentsika sy ianao e ary ny lokaloka tampoka ianao fa tsy hamela arery amin'ny ady zay atrehako fa ahoana aloha e fa ahoana nahafahanao tsy mieritriretinao tokoa zao fahafahako zao satria raha vao niletika tany amin'ny maizina tany de efa tsy nieritreritra ny fahafahako tsony ianao ary de nanao ny fiainanao sy ny adalanao taty ivelany taty de zao ianao tratrako ambody ombeto zao mamitiana ka meteza kosa ianao amin'ny toerako e vehivavy tsy vanina mba takatry lo kelinao io mo hoe noho ny fiarovakanao sy ny fitiavaka anao no nanekeko ibaby ny eloko ao mamitiana mandehana aloha ianao rynjato mandeha fa maninona izy nasainao mandeha ka tsy tianao aheno zavatra ola saika eto anga izy ka ahoana eny ary ty tokoa aloha ny akanjonga e sefy moa zany ny tokony atsoko anao satria to fanamina mpitandro ny filamina ny tony ny paritaka-eraky ny trano tondry aleo de hoeniny eto ny marina rehetra rehefa tsy nitantarainao aminy hatramin'izay e ka ianao koa ange voapirofo famelika e tsy misy iraharaiko an'izany tena zava-nisy marina de noho ny fiarovaka anao sy ny amintsika no soloko toerana sy ny babeko ny elikao ry tatamo satria de enao no namono ny soary fa tsy za velively noho ny fahafantaran'ny fiarahantsika koa nge no nahatonga azo tezitra tamiko tamin'ny fotoana iny e ary nikasany amono ahy izy tamin'ilay antsy izay napetraka ao teo vokatry ny atezerany eny fa na de zandry aza izy raha teo somary kelikely iny ka de voaraiko teo amin'ny tendany ka tsy nahetsika tsony ary de tapitra teo ny ainy tsy vaniny ianao e raha nampoziko amadika tahaka an'izao ianao tsy nandray niantsonao iny marainy indry tatamo mety ny fahatairanao ianao satria nanakenda sy nahafatiny rahavavinao de zany natsonao an telefony natao anatin'izany rehetra zany de nikoropaka tokoa namonjy ny verina ny jery zay zava niseho taty an-trano ka de isoary efa tsy nisy aina ntsony no nyvataniko teo de tatetonao moa no nambaranao tamin'izany nitomany ianao ary mbola anao mafisinao fa tsy nampozonao hahafaty azy ny nanakendanao azy ka ny fangorahako anao tamin'izany no antony nanapahako hevitra hitazonana amin'ny marina ho tsy ambaratelontsika tsy maintsy nilaza ny renindretrarehetra eny teo anatrehan'ny polisy mba analavitra azy amin'ny fiahahina olona hafa nahafaty any soary de niraisiko ny antsy ary natsatotsatoko tamin'ny vatany zany ary mbola za ihany koa aza ny nampandositra anao analavitra ny toerana zay nitrangan'ny loza ka nanome hevitra anao andeha ho any amin'ny hopitaly eny nataoko zany rehetra zany mba ho analavirana inaranao tao anatin'ny famonona ny soary ka ianao koa nge isa mifototry ny olona ary mamitiana e saingy fatamoa zany ny fiarahantsika ary tsy niterena koa ange ianao anaiky sy andray ny toerako e soary maty de ianao higadra zay ny sary hitako tato an-tsaiko ka tsy nekeko e tsy nekeko satria na tsy ary ny tenako meloko a teo anelanelan'izany rehetra zany ry tatamo ka inona indray mbola hanomezanao tsy niara miaraka amin'njato ah e saingy ny fanaraka tsika fa tsy hamela harery ianao anatin'ny ady zay atrehako sy ny fizakana ny eloka rehetra e hampanjakatra ny fitiavana zay nisy tamintsika ninonninona miseho zay no ny fanarahantsika tamin'ny fotoana iny
fa ianao ve nefa mieritreritra ny tenanao fa ho afaka amin'izao ry mamitiana a na farafaratsy ianao ny andro ny valiny didi-pitsarana ry tatamo a ka ianao tokoa moa izany nefa nisolo ny eloka rehetrako noho ny fitiavako anao no naresako ny elikao rehetra ry tatamo a efa lasany izany ho ahy efa niova vaovao zao mipejy ay niova pejy rehefa lasa sy ny zaka ny baby ny elikao tany amponja zany dia niova pejy tena diso fanantenana taminao ary tatamo a tokony anaiky ianao ry mamitiana tokony anaiky tsika efa zao ny zava-misy aza tinoana fa nisy ny fifanarahantsika angery tatamo e saingy ianao tafaletika anaty lalina loatra ka sarotra ny hahafahanao anatin'io raharaha io no iza nefa ka a tsy no ianao ihany noho ny fitiavako anao no nanekeko letika any amin'ny lalina indrindra mba ho fandravodako anao no anton'izany satria ianao no namono ny soary efa anjarany koa ny fata ry mamitiana tsy a tsy anjarany azy fa noho ny mietraketraka ao andray ry le rangaty mariny fa zany mieritreritra ny any adotena fotsiny ianao amin'izao ianao koa angeny nanadaladalana tato amin'ity trano ity e dia samy niarahanao taty izay mirahavavy tsy ianao ve zany ny tena tsy vanina amin'izany zay tokoa ny fahadisoko nefa na izany aza tsy sitrako ary tsy ny fanarahako tao aminao no ny ahafaty any soary ary zany indrindra no nanakeko ibaby ny elikao satria nekeko fa nisy fahadisoko ary tena goavany zany manoloana anao ny tenako ankehitriny afaka nahazo fahafahana eny fa na mbola fahafahana vonjy maika ihany tokoa aza tsy andositra akory sanatria ka ankehitriny ianao efa niosina tamin'izany ka dia hanome tsiny avy ianao raha andray ny fiainako a hikatsaka izay mahasambatra ny aisy fikely dia za ahoana ka a tsy noeritreretinao tsony za sy ny fangorahako anao tamin'ny eloko avitanao za sy ny fitiavako adala za sy ny avendranako tsy natakatra ny mety ho fivadianao raha vao nanalavitra anao tanatin'izay telo volana mahery kely izay fotsiny mamitiana aza sarotina tsony ka tsy misy pirofo hahafahanao manamarina ny tenanao tsony ange efa nanaiky ny babiny eloko ianao vehivavy tsy vaniny ianao ary fa ataonao iny ny mipasy iny apetraon'lahy mibasy iny a dia alamino ny problème anareo fa tsisy hidirako izany hoe tety mibasiko dia lao andefa tsy misy miala zany eto raha sefo a tsy metsika eo koa ianao mamitiana fa ianao ve ataly eno a rehefa tsy ho afaka tamin'ny fizakako ny elikao ihany tokoa a dia tsy misy afaka etitsika na ray aza ry tatamo a mamitiana aza manao sangy mihoatra ny loka apetrao le sio fa basy sary zeny iny e so dia very lafa kilalao ary iny omeo atio ah iny aza metsika mahery ianao e mipetra fotsiny aloha ho anao kosa ry tatamo za efa tsy maintsy meloka foana na dia nisolo vaika ny toeranao azy satria nanitsakitsaka ny fitiavany soary taminao tany ny fahadisoko tamin'ity tantara ity tamin'ny fotoana ny tsirin'ny fitiavako taminao dia efa voafonja sahady a any ka ny fiainako rehetra nanomboka teo dia efa tsy nanana fahafahana tsony saritsary-pahafahana sisa ny miainako an'ireny fotoana rehetra ireny satria mahatsiaro meloko nanoloana ny soary a saritsary-pahafahana eny karazany fahafahana vonjy maika ihany mamitiana miangavy anao a petrao impasy iny oa tsy a teno hitifirako sy hamaranako ny aminao ry tatamo a mamitiana velona zay marina ary aso e zay mamitiana ny fahiny tiana ataon'lahy maty ve reto tatamy sy le olo tiany efa haiky fa efa fantarelahy ny tantara le sy rotoky a ka ty ahy eto hiverina any amin'ny toerana tokony isy ahy tia ny basy tia mitena fitaovana nentina nanatanteraka ny famonoana fa tsy lay antsy feno raha akory inona ary lesy tiry mamitiana vela ve adaly marina lesy zany a anasaro-javatra ngeza ho atao laza e jereo raha tsy maty daholo tatamy sy le polisy niaraka taminy zay lesy mety aminy a zay ny fitsarana hitako fa tsy mitanila ary zay ihany koa no fahafahana ho an'ny soary lesy a tena tsy napozitra anasaro-javatra sy apidika izy vaovao an'ny lahy ohatr' izao ny fanomezana ny lafahafahana vonjy maika ary mamitiana zay nge vao tena vitany amin'ilay zay a lesy voanana fahafahana mandrakizay a satria efa vitako ny fitsarana ny raharaha ka tsy fahafahana vonjy maika itsony fa fahafahana mandrakizay fahafahana mandrakizay ho a fahafahana mandrakizay natolotry ny radio mada 100.8 mégahertz ho anareo teo fahafahana vonjy maika nosoratany seterana tenaina arabe arinala ireto avy no namelona ny tantara
tendry sy aritoky ary no fiandrianjaka. Niaraka tamin'ny Rianala Masoandro, Satry ny aina ary lalaina Randrianjafy. Mikirakira ny lafin'ny teknika sy nanatontosa no fiandrianjaka. Fahafahana vonjy maika. Nosoratany Seterana Antenaina Rabe Arnal.